Ny andraikitry ny parlemanta malagasy manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo misy sy maharitra eto Madagasikara ny votoatiny ny fitsidian'ny lolon'ny Madagasikara jafety tarandriamanatsoa tany Roma ny herinandro vitsy lasa izay. Tafajoro eto Madagasikara ny fikambanan'ireo parlementaire ahitana ireo lolon'ny Madagasikara sy ny solombavam-bahoaka antsoina hoe APM-SAM na Alliance parlementaire malagasy pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Iray asa amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO manomboka izao. Ny fiaraha-miasa anivon'ny mpanatanteraka na ny gouvernemanta izany amin'ny alalan'ireo fijerena ifoton'ireo lalàna mikasika nyty tsy fanjarian-tsakafo ity eto amintsika ankilany ary ireo fandrindrana ny fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany eo amin'ity sehatra ny tsy fanjarian-tsakafo ity kosa andany na ny PTF zany na ny partenariat technique financier no tanjona. Nampahafantatra teo anivon'ny FAO zany ny fitsanganany ny alliance parlementaire malgache zany pour la sécurité alimentaire. Itsika moa sady mpanaramaso no mpanolokevitra ny gouvernement no koa itsika koa no rafitra iray zay eken'ny eo anivon'izany FAO zany hoe manana zay fahefana zay ijery ao anatin'ny hiditra ihany koa anatin'ny tsy ity olana tsy fanjarian-tsakafo ity. Teo ihany koa ny nametrahana ireo lay paikady rehetra misy moa zany ny paikady hoentinao atao satria raha mitsangana le izy dia manana paikady anao inontsika inona no andraikitritsika dia hipetraka amin'ny mpanao lalàntsika ary anara-maso ihany koa ny asan'ny gouvernement. Efa nisy zany zany lalàna momba ny tsy fanjarian-tsakafo ka ireny lalàna ireny nefany rehefa misy ny fiovan'ny fitondrana miovan'ny gouvernement miovany na ao ihany koa le paikady olentin'ny ministera tsirairay dia misy adinidiny izy ireny, misy izy ireny tsy ampiarina mihitsy kanefany isika dia anisany mihitsy zany nanao ny signature mora izay ny filazana anazy tao anatin'ny ilay hoe conférence internationale sur la nutrition. Tafiditra ao anatin'ny paikadyntsika koa ny objectif de développement durable na ny ODD. Dia zany rehetra zany ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo voakasika daholo amin'izany ny mahakasika ny olona ny maha olona ny sakafo sy ny zavatra reo any amin'ny hoe plan d'action tsika. Ny plan d'action anisan'ny fampiresahana tany ny raha nandinika tamin'izareo zany dia ao anatin'ny plan d'action zay hoatrentsika atoato amin'izay zany amin'ny izy io moa zay ny parlementaire rehetra no mpikambana ao anatin'ny APM-SAM dia ny ataontsika aloha amin'ny mampanao lalàna atsika dia ireo le lalàna rehetra efa nisy ireo tokony hojerentsika zany ireo misy texte réglementaire maromaro mifeny tsy fanjarian-tsakafo io dia ireo no angonitsika hojerena hoe iza ny mbola tokony ampiarina, iza ny tsy izy tsony, iza no efa ilana fanavaozana. Izay zany le plan d'action hoatrentsika manomboka zao ary tena ametrahan'ny FAO tany fitokisana amintsika satria tsy misy afaka nitsy an'izay lalàna indray raha tsy ny fahefana mpanao lalàna ihany. Ny firenena malagasy amin'ny alalan'ity APM-SAM ity no solotena ny continent afrikanina eo anivon'ny ty sapana rahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena ity na ny FAO izany.